Rehetra tonga soa tam'izao tranon'Andriamanitra izao amin'ity maraina ny 20 Janoary 2024 ity. Faly tafombona amintsika indray amin'ny fiderana n'Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany. Nde omanina eo ambany masontsika ny Salamo 5:20 andininy 9 hatramin'ny 7:10. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra n'Andriamanitra isika. Ho aminareo ane ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra retsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo: iaino izay holazain'i Jehovah Andriamanitra aho, fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olony masina, ka aoka tsy hiverina ao amin'ny fahadalana ireo. Eny tokoa akaikin'izay matahotra azy ny famonjeny, mba hitoeran'ny voninahitra eo amin'ny tanitsika, miaona ny famindrampo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana, ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra. Eny, Jehovah nomeny tsara, ary ny tanitsika avoka-javatra, ny rariny no hialo azy, sady hizotra hanaraka ny diany eny an-dalana. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Eny ry Andriamanitra io, indreto izahay efa notantaninao tamin'ny lalana tsiraray avy, no foazonao maraina dia noraisinao tamin'ny tanankavanan'ny fahamarinanao, no ny famindramponao vaovao, tonga eto an-tranonao Andriamanitra. Miombona amin'izao fanompona izao izahay, amasino sy amarino, mba homendrika ny fahalebiazan'ny fiandriananao itony fotoana itony. Ary raha misy olona mivory amin'ny anaranao, naizanaiza manerana ny tany amin'ity ora sy fotoana ity, dia aoka hotovinao ny teninao tsy miova, fa ho ao afovoany ianao. Eto afovoan'ny fiangonanao ianao Andriamanitra, ka niraka ny fanahy masina, mba hamangy ny fonay, hampianatra anay, handresy lahatra anay indray iorina tsara amin'ny finoana, hitombo amin'ny finoana, ary hatakatra ny fahalebiazan'ny fiandriananao. Koa dia mitenena aminay araka ny fombanao, fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amosa 5:7 hatramin'ny farany. Amosa 5:7 hatramin'ny 10:10. Amin'ny anaran'ny Tompo, indro avy ny andro Jehovah, izay hahatraran'ny mpiasa tany ny mpijinja, ary ny mpanosozy voaloboka hahatratra ny mpamafy, ny tendrombohitra hipopotra ranom-boaloboka, ary ny avoana rehetra hiempo. Ary ampodiko ny Israely avy amin'ny fahababoana, dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka honinao, hanao tanom-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, hanao sakoa izy ka hinana ny vokatra. Eny, amboleko ao amin'ny taniny izy, ka tsongotana amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy. Hoy Jehovah Andriamanitra ao. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny Tompo aneriavana hitarika antsika tokoa, hatakarantsika indray ny sitrapon'Andriamanitra araka ny mofinaina izay efa natolotra antsika teo. Amosa 5:7 hatramin'ny 10:10. Raha manamarika isika dia ireo andininy farany amin'ny bokin'ny Amosa izany anjara mofinainantsika izany. Amosa dia mpaminany tsy mba taranaky ny mpisorona na ny Levita, fa pioty aviavy tambany vohida, tsinotsinona akory, fa nirany izy mba hitondra ny afatr'Andriamanitra, hitondra ny faminaniana amin'ny zanak'Israely, ny tapany avaratra, zany hoe ireo taranaka 10 tamin'ny Israely. Tamin'ny vanim-taona ny mpanjaka Jeroboama, izay hitantsika ao amin'ny mpanjaka 2:7 eo amin'ny tapany farany, no naminaniny Amosy, vanim-potoana izay nampitsororoka ny ara-pivavahana sy ny ara-tsosialy
teo amin'ny Israely tapany avaratra satria nendany ity mpanjaka Jeroboama faharoa ity tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ary dia izay no antony fikorosoana fa nampitondra izao afatra izao tamin'ny Amosa Andriamanitra ka nilaza fa vokatry ny fialany tamin'Andriamanitra fialan'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko 7:10 dia mampitandrin'Andriamanitra fa isy ny fitsarana ary ho alefa any amin'ny fahababoana ireto zanak'Israely reto tanteraka zany 30 taona taty aoriana ka babo ny Asiriana ny Israely tapany avaratra fa ao anatin'ny faminaniany Amosa ihany eto amin'ny toko 7:10 hatramin'ny farany na dia fampitandremana sy filazanany amin'ny fahababoana ho avy aza ny faminaniany Amosa dia efa misy sahady fampanantenana ny fanafana ny fanarenana ary ny filazana fa izany fampanantenana izany dia tsy hiova tena ny filazantsara voafintina ry havana no ambarany bokin'ny Amosy miantso mampahafantatry ny fahotana miantso ny olona amin'ny fibebahana ary mampanantena famonjena famitinana ny filazantsara eto amin'izao andininy anjara mofinainantsika izao raha tononina ny hoe lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra dia azo lazaina ireto anankitelo reto mifeny fotoana Andriamanitra mifeny fotoana Andriamanitra ary ny faharoa manafaka sy mita Andriamanitra ny fahatelo tsy miova amin'ny fanekeny Andriamanitra lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra mifeny fotoana izy manafaka sy mita izy ary tsy miova amin'ny teniny izy ireo no ambara amintsika mifeny fotoana Andriamanitra eo amin'ny andininy fahatelo amby folo misy filazana manao hoe indro avy ny andro hoy Jehova rehefa mamaky sika dia misy fanambarana hoe hatratra ny mpijinja ny mpiasa tany hatratra ny mpijinja azonareo an-tsaina hoe zany fifehezan'Andriamanitra ny fotoana manomboka amin'ny fiasana ny tany ka hatrany amin'ny fijinjana raha amin'ny fiainantsika amin'ny tany efa miaraka amin'ny atao hoe fanodinan'ny orinasy miainga any amin'ny mpamboly tonga any amin'ny mpiasan'ny orinasy sitrahantsika mpanjifa ny fifehezan'Andriamanitra ny fotoana ny fotoam-pamokarana fehezan'Andriamanitra indro avy ny andro Jehova izay hatrara ny mpiasan'ny tany ny mpijinja ny mpanososy voaloboka hatratra ny mpamafy mifeny fotoana ilay Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany ny fanombohana sy ny fiafarana ny mpiasa tany sy ny mpijinja ny fijaliana sy ny fahasoavana fehezan'Andriamanitra zany tsy mora nge zany hoe tonga eo amin'ny fiasana tany ny vanim-potoana iainan'ny fiarahamonina tena mainy zany tsy misy na inona miaina ao anatin'ny tontolo fambolena dia hoe sakafo mpiasa amin'izany dia voatavy tsaramaso fa mainy zany fa ao anatin'izany Andriamanitra dia maneho ny fahalebiazan'ny fiandrianany mife ny zavatra rehetra tena mife ny tontolo ny asantsika Andriamanitra ny asantsika izay atao amin'ny fotoana ny avy ary izany no isaorantsika ny tompo mampahery antsika amin'ny ity andininy ity Andriamanitra dia mife ny fotoana ny lala ny famokarana eo amin'ny asanao so ianao mieritreritra mandeha ho azy ninona ataonao andavanandro fa ao anatin'io Andriamanitra raha mpamily ianao ao anatin'izany Andriamanitra raha mpamboly ianao ao anatin'izany Andriamanitra raha mpiasa-panjakana ianao ao anatin'izany Andriamanitra eo amin'ny fanombohana hatramin'ny fiafarana manomboka amin'ny voalohan'ny volana janoary ka hatramin'ny 1 janoary nalany aza ny tahiry misy tavoara ao anatin'izany Andriamanitra
zay la tory-teny omaly lany ny tahiriny divay alaina ny tavoara na azy dovay tsara fotoanany tena fahalaniny zao datidaditsika zao a volana janoary fa matoky sika mife ny fotoana sy ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny Andriamanitra miasa ao amin'ny fotoam-piasana Andriamanitra. Ny faharoa manafaka sy mita Andriamanitra. Tsy tokony ho adonontsika zany zotra ny famonjen'Andriamanitra zany. Manafaka izy aloha vao mita. Tsy azo dinganina mihitsy ny asa-panafahan'Andriamanitra makamy ny fitahiana. Zany hoe raha todika amin'ny fiainantsika kristianina dia miantso amin'ny fibebahana ny tompo mamonjy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka manafaka antsika amin'ny fahotana izy manaraka ny fitahiana. Zay ny andininy 410 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary ampodiko ny Israely avy amin'ny fahababoana asa-panafahana dia anangana ny tanana efa rava izy ka honinao ary anao tany-boaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy anao sakoa izy ka hinana ny vokatra. Izany dia milaza hoe manafaka antsika Andriamanitra amin'ny fahotana ampodiny amin'ny fahababoana isika ary eo isika no manomboka tompon'andraikitra amin'ny fiainantsika. Ny olona nampodiny amin'ny fahababoana dia tonga mananga ny tanàna efa rava, tonga manao tany-boaloboka dia misotro ny divay avy aminy ary manao sa hinana ny vokatra. Ny olona izay nafahan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozan'ny fahotana tao amin'i Jesosy Kristy no afaka handray an-tanana ny fiainany ka hanao tany-boaloboka na koa anangana ny efa rava na koa anao sa ka hiotony vokatra. Mety hoe ravarava ny fahotana ny firenetsika mety ny fiainanao koa fa manangana mampody ianao amin'ny laon'ny Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy manafaka anao amin'ny fahotana nangejanao Andriamanitra ary manangana anao ho tompon'andraikitra amin'ny fiainanao. Tsy hiandry ny lehibe ny fokotany ianao vao androso, tsy hiandry ny be ny tanàna voafidy ianao vao androso, tsy hiandry izay filoham-pirenena ianao vao androso, fa eo Jesosy Kristy efa miandry anafaka anao ary mametraka anao ho tompon'andraikitra amin'ny fiainanao mba havokatra ny tenanao, mba havokatra amin'izay ataonao ianao. Tsy mandingana riavana ny asan'Andriamanitra, mibebaka aloha mandray ny fanafahana dia maleo tena. Izany no ambarany soratra masina eto. Indrisy fa adinitsika zanak'olombelona zany. Ny mahamaiky atsika dia ny aleo tena eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ny aleo tena amin'ny vahoan'ny Satana, hiala amin'ny vahoan'ny Satana ka ho tonga amin'ny fanompoana feny fahafahana ao amin'Andriamanitra, ahatonga anao ho tompon'andraikitra, ahavokatra tsara, manafaka sy mita ray Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany. Ny fahatelo, tsy miova amin'ny teniny na amin'ny fanekeny lay Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianana. Ambolena ary tsy hongotana intsony. Zay ny andininy 5:10 teny fampanantenana manao hoe eny amboleko ao amin'ny taniny izy ka tsy hongotana amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy ho Jehovah Andriamanitrao. Ny olona navotan'Andriamanitra tao amin'ny gejany fahotana ka tonga tompon'andraikitra mahavokatra dia tavela eo amin'ny taniny. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, mahatoky zany teny omen'Andriamanitra zany. Ary isika tsy maintsy mahatoky fa ain'Andriamanitra ny mametraka anao ahavokatra eo amin'ny tany misy anao. Tsy hitady tany malemy anao renam-pangady isika fa eo amin'ny karakara indrindra tsy mahavokatra no ametrahan'Andriamanitra atsika, manafaka izy ary mametraka anao ho tompon'andraikitra. Tsy hongotana eo amin'ny tany intsony ianao fa makamin'ny hevim-panahy rehefa nanaiky ianao hiala tamin'ny fahotana ahavokatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy miala intsony
ao amin'ny tany famonjena ao amin'ny mandrakizay n'Andriamanitra. Inona no ambaran'Andriamanitra amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainanao ankehitriny? Vakio ny soratra masina ary fantaro fa tsy miova amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona no ambaran'Andriamanitra amin'ny zava-misy maneran-tany ankehitriny? Tapitra misy olana na ny firenena lazaina fa mandroso azy. Tsy miova amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay ambarany amin'ny firenentsika, izay ambarany amin'ny zava-misy eo amin'ny tanàna manodidina antsika, izay ambarany amin'ny fianakaviam-be misy atsika, izay ambarany ny ankonanao, izay ambarany amin'ny tenanao manokana. Tsy miova amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy miova amin'ny fanekena natao Andriamanitra. Anio havana dia angatao ny teny manandrify ny zava-misy eo amin'ny fiainanao. Iteny izy amin'ny fotoana, amin'ny toerana, amin'ny toe-javatra rehetra. Lehibe amin'ny fiandrianan'Andriamanitra mifeny fotoana izy, manafaka sy mitahy izy ary mitana ny teniny izy. Ny fampandinian-tena ho antsika dia ny hoe mbola mino va ianao fa afaka mamerina aminao ny fahasoavany Andriamanitra. Mbola inonao ve fa afaka mamerina ny fahasoavany amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hoy ny Tompo, indro avy ny andro. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra noho ny teninao. Izao dia anginy izahay. Anonona vavaka ho setry ny teninao lehibe amin'ny fiandrianana, mifeny fotoana ka manafaka sy mitahy ary tsy miova amin'ny teninao. Enoy ny vavaka ampo-mangina tonono ny vahoakanao. Tompo mandrenesa ka mamalianay araky ny habe ny fahasoavanao, fa indro atolotra eo ambany masonao mba ho tsinjovinao izao tontolo izao. Ianao lay mifeny fotoana sy ny zavatra rehetra atao ety ambany masoandro no hijery sy hitsinjo ny olonao, na izay tsy mahalalanao akory aza dia ataovy mahatakatra amin'ity andro ity, fa mijery ianao ary mife ny fotoana sy ny asa rehetra tanterana ao aminy, mampifanakaiky ny mpiasa tany sy ny mpijinja ianao. Misaotra Andriamanitra no ny hijerenao koa ny firenenay. Ianao mahafantatra fa tena latsaka lalina ao anatin'ny fahasahiranana ity firenena ity. Averenao aminao ny mpitondra mahefa rehetra, na ny ara-piaramonina na ny ara-pivavahana. Ataovy tena mitodika aminao marina ao amin'i Jesosy Kristy ilay mitondra fanafana eo ambany vahoan'ny Satana sy mitondra fitahiana ho an'ny olona izay matoky azy. Tsy miova amin'ny teninao ianao, fa vangio indrindra koa ny fiainan'ny fiaramonina akaiky misy anay, ireo mpifanila bodirinjina, ireo mpiaramonina mifanao atsimo sy avaratra, ambony riana sy ambany riana. Ny olana ara-piaramonina rehetra manodidina an'izany Tompo dia itsio iasao, fa lehibe amin'ny fiandriananao ianao. Dia hojerenao manokana ny ankonanay isa-tokantrano, ny fifandraisan'ny mpivady, arovy amin'ny asa matin'ny Satana amin'izao fotoana tena sarotra izao. Mba ianao Andriamanitra no ambety teny ao amin'ny isa-tokantrano, ianao ilay loharan'ny fiadanana, fa tsy ny zavatra hafa mety mampikorotana na mampiady. Dia ianao koa hijery ireo taranaky ny isa-tokantrano, mba ho taranaka voafidy izy ireny, ho taranaka tena matahotra anao ary atsapa ny fahalebiazanao. Tompo, dia tonononay ny fiainan'ny fiangonana, mba ho fiangonana fanasana sy fahazavana eto amin'izao tontolo izao ny fiangonana. Vangio ary ampaherezo ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ao aminy, ny amin'ny fitariana araka ny sitraponao ny fiangonanao amin'ireo asa samihafa. Tonononay manokana amin'izany ity fitandremana ity, miandrandra indrindra
ny fotoam-pahasoavana ho an'ny ankonana sy ny taranaka amin'ny alahady ho avy izao aza velana ho diso anjara mifanavaozana avy amin'ny fanahy masina ny kristiana rehetra eto amin'izao fitandremana izao sy ireo taranaka mielipatrana. Mbola hojerenao tompo ireo tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana ampaherezy izy ireny mba hanatanteraka ny anjara fanompoana ny fidiananao azy araka ny hitsiny ho fanehoana ny fahalebiazan'ny fiandriananao ho fampandrosoana ny filazantsaranao. Ireo manana olana ara-pahasalamana, ireo manana olana ara-ankonana, ireo manana olana samihafa ka miteraka fahoriana eo amin'ny fiainany akekezo ny vahoakanao dia mangataka aminao izahay ny mba hitarianao anay ianao tompony fotoana amin'ity tontolo andro ity. Tsarovokoa ireo zanaka impelezana amin'ny faritany hatrany ampitan-dranomasina. Tompo azaongotanao amin'ny fanjakanao izy ireny faharovo ny fanoloran-tenany amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay anio ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fankasitrana ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levina mandihana fa lehibe amin'ny fiandrianany ny Tompo Andriamanitra ao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika no fahatanteran'ity fotoana maraina ity rahampitso araky ny fampielezana sy ny fanentanana maro samihafa efa nalefa tamin'ny fiangonana ary amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy dia ho avy hitsidika antsika eto ny ray aman-drenitsika filohan'ny Eftsikemo. Fanamariana rahateo ny heritaona ny maraim-baovao zany araka ny fampiresahana taminy ary dia samy mivavaka ny amin'izany fotoana izany isika mba tsy ho diso anjara isika riavana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ambara ny ray aman-dreny izay irana eto anivon'ny fiangonana dia tahaka izay fanatongavanao isan'andro mihoatra noho izany mitondrako olona ray hafa dia ho fantatra hoe miara-manomboka ny fiainantsika tontolo andro amin'ilay mpifeny fotoana isika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany.